Tamin'ny fomba manetriketrika kosa no nanokafana ny fankalazana ny fahadimapolo taona ny cité ampy filoha lanonana izay natrehan'olo manakaja maro moa isan'izay ny filoha délégation manokana Antananarivo Andriamanjato ny asina ny modèle tokoa ny cité ampy filoha raha samy tanàna eto Antananarivo eo amin'ny lafiny ara-tantara araka ity fanadadiana hoentina amintsika ity. Nosokafana tampomba ofisialy ny fankalazana ny fahadimapolo taona ny cité ampy filoha. Tonga nanotrina izany lanonana fankalazana izany niaraka tamin'ireo homponina teny Ampefiloha ny PDS n'Antananarivo Andriamato sy Andriamanjato nitsodrano ary nanafatra Andriamato PDS mba ho modely eo amin'ny samy tanàna raha eto Antananarivo i Ampefiloha koa manentana antsika menakavy mba hifampitondra ambavaka eo amin'ny asa izay ho tanterahana ho fanatsarana ny manodidina sy ny fiarahamonina ary indrindra izay dia mivavaka ao anareo komity mpikarakara izay mitatana an'izao cité zao koa ny amin'ny andraikitra makadiro izay raisinareo amin'itony fokotany itony mba ho vita soamatsara atsakany andava ny araky ny fandrinareo ny zavatra rehetra eto amin'ity fokotany ity. Safononotry ny hafalinina ireo filohan'ny tatana ny fokotany nandritra izay 10 taona na tratrarina izao fankalazana izao. Nampahafantariny filoham-pitatana ankehitriny Andriamato Rambelo manana ny rina ny fizotrany hifandaram-potoana mandritra ny fankalazana. Maro ireo hetsika hoentina karakarana izany fa 10 taona zany raha tsy teny fotsiny zava-bita teo dia ny déjeuner dansant générana ao koa ny fitaovana fivavahana lehibe iraisam-ponoana générana tery amin'ny fiangonana Ambatonita izay oarahana zao hetsika lehibe zao sy ny festival de la musique iarahana eto satria fotoana ny festival de musique zany amin'izao fotoana zao atrehantsika izao. Mitombo zao fankalazana festival izao koa ny azakazaka sy ny fiarahana misangasangana izay mbola ho tanterahana. Araka ny teny filamatra izay nosafidinin'ny komity ny fahadimapolo taona dia ny hoe fifankatiavana firaisakina no fototsy ny fampanasoana io fotony. Nanamarika amin'ny fotoana ihany koa ny fampahafantarana ny mahakasika ny fokotany sy ny tantarany. Natreo indray raha fotoana ny rahantsika tamin'izao alina izao tokolahy sy tokovavy ankasitrahana ianao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany mahakasika an'izay mondial 2024 izay moa dia mbola ho avy eo i Jacquino sy mbola tiana hitondra misimisy kokoa mahakasika an'izay lalao fanadina fo eo anatin'izay mondial 2024 izay eo anatin'ny fandarana mahery spécial mondial 2014 aza misaraka ny fahitalavitra matevy hatrany tena kosa mamey fotoana anareo amin'ny rampitso atoandro indray veloma tompoko.